mendrika izany. Matoa izay tafavory Andriamanitra izahay menakavy satria misy Andriamanitra mijery anay eo, miaro mita, mamindra fo. Tsy hoe mendrika izay ny anao asafanimpon'Andriamanitra. Fa androany Jesosy dia mitendry anao indray izahay Jesosy. Tsy hoe izahay irery manana vava miteny Andriamanitra, ary tsy hoe ny fonay no mety indrindra. Alleluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ny amin'ity fotoana mahafinaritra izay rahantsika mianakavy ity indray ampifaliana ampitsikitsikiana ny andraisana, ny fandraisana, ifankahitana amin'izao fotoana izao. Dia fotoana tahaka an'izao moa zany dia fotoana avy amin'i Jesosy satria izy ny tompon'ny fotoana rehetra, izy ny mpandahatra, izy ny mpandamina. Ndio miantsika voninahitra izy. Ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra dia avy amin'ny fotsika tsiraray avy tena hoe ankasitrahana. Andeha antsika hivavaka resitraka ao. Jesosy misaotra anao izahay, misaotra anao izahay, misaotra anao izahay, misaotra anao izahay, misaotra anao izahay ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny fitahiam-panahy mahagaga, ny amin'ny fafana manana fotoana tahaka an'izao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny rehetra izay afaka manaraka any tokantrano any, mety eto an-toerana, mety any ampitan-dranomasina, mety misy zavatra hatrehana, mety misy zavatra mahafaly, mety misy zavatra mampiady saina. Fa mifantatra Andriamanitra fa ianao dia afaka mamanga ny tokantrano tsiraray avy amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana itenenana izao Andriamanitra. Présent eto ianao dia présent any koa Andriamanitra, satria ianao Andriamanitra omniprésent, tsy voasaka ny distance, kilomètre sy ny firenena sy ny frontière sy ny douane ianao Andriamanitra tsara indrindra, fa afaka manatrika, afaka eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy Andriamanitra. Ny andrasanao Jesosy, ny andrasanao amiko, ny andrasanao aminay rehetra Andriamanitra, dia ny anokatra ny varavarankely ny fonay ahafahanao miditra, mampiditra ny hazavanao sy ny fahatsaranao isan'ny tokantrano Andriamanitra tsara indrindra. Amin'ny anaranao Mpanjakaray, avy masina sady mandrakizay nanaovanay sy hanombohanay izao fotoana izao Andriamanitra, satria ianao ilay fanombohana alfa, ianao ilay fiafaran'ny zavatra rehetra, ilay omega, ianao ny ivon'ny zavatra rehetra. Ianao efa nilaza fa raha misy rona telo mivorona amin'ny araka dia eo ampovoany ao. Manambara koa zany Jesosy fa nanivon'ny fotoana ary dia ianao Andriamanitra ny tompon'izany zavatra rehetra zany. Ka misaotra Jesosy hatramin'ny sekondra voalohany irahanay eto Andriamanitra, ka hatramin'ny sekondra ny atsasaky ny sekondra, ny ampazato sekondra izay iafarana an'ity fotoana ity, dia aoka ianao Andriamanitra no tompon'ny fotoana, tompony ity izao fotoana izao Andriamanitra. Ianao no miteny, ianao mampiasa, ny fanainao mampiry, ny fanainao mampetsika, ny fahatakarany fanainao masina anao ka ao anatin'ny tsiraray avy Andriamanitra tsara indrindra. Aoka tsy amin'ny saina na amin'ny fahalalana no entinay manatrika anao Andriamanitra, fa amin'ny fo fifankatoavana, amin'ny fo tahaka ny fonjaza, tsy mahalala ny ninona fa voka vonina ny andray izay avany aminao Andriamanitra tsara indrindra. Anao ny saotra Jesosy, eraky ny fonay, eraky ny fonay Jesosy, anao ny fisaoran'Andriamanitra, satria ianao rery ny mendrika an'izany Jesosy Kristy, ianao rery ny mendrika ny menombonahitra, ianao rery ny mendrika ankalazaina amin'ny fotoana rehetra Jesosy Kristy. Eo anatin'ny zava-rehetra izay mitranga Andriamanitra dia izahay misafidy ny banjina sy hideranao mandrakariva Jesosy. Eo tsy maninona izay zavatra hatrehana, izay zavatra mitranga Andriamanitra, fa kosa ny fonay Jesosy. Tsy avelanay hitodika any amin'ny zavatra ny tany intsony Andriamanitra, fa ampitodianay makany aminao Andriamanitra ray. Matsiaro manoka izay tahaka amin'ny Petera rehefa nandeha tambony rano ka nierika nijery zavatra tsy izy Andriamanitra, dia nilentika tahaka an'izany koa ny fiainam-panahinay Andriamanitra. Rehefa tsy mijery zavatra, rehefa tsy mijery anao izahay dia mety halentika ny fiainana, mety lany ny fiainana. Raha notendrenao tany amin'ny bokin'ny Genesis toko voalohany 1:20 notendrenao tamin'ny fotoam-pamoronana tao anatin'ny visionao Andriamanitra, dia ny fanapahana, ny ampelantanan'ny olona, ny andray zany very rehefa tsy mibanjina anao izay Andriamanitra tsara indrindra. Androany Jesosy dia koa fotoam-pibanjinana indray, fandiniana anao Andriamanitra, fiarahanay, fanamafisanay, tena hoe fisakambinanay anao Andriamanitra tsara indrindra. Tena hoe kalay mahafinaritra be miaraka aminao ity fotoana androany ity Jesosy, satria izay dia tena hoe mangetahetanao mafy izay Andriamanitra, mila anao mafy izay Jesosy Kristy. Aoka anao no ameno anay tsirairay avy androany. Alléluia, amen. Salamo 96 no vakitsika, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Andiny voalohany sy faharoa vakitsika. Salamo fahaenina amby 90 no irahantsika mamaky ny any tokantrano sy tsika rehetra eto izay afaka miaraka, dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia laza mazava tsara hoe hira fifaliana no niavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, miraha firam-baovao an Jehova, miraha an Jehova ary tany rehetra, miraha an Jehova misaora ny anarany. Lazao isan'andro
ny famonjeny mahafaly. Amen. Aoka ny fona rehetra Jesosy tena hoe synchroniser amin'izany ten'Andriamanitra zany. Le mahafaly anay dia le fiavian'ny famonjena, le fiavianao Jesosy Kristy sy le famonjena izay efa nomenao anay rehetra Andriamanitra. Ny antom-pifalianay Andriamanitra aoka tsy hifantoka amin'ny zavatry ny tany. Tsy hoe situation mety dia faly izahay, tsy hoe tsara ny laoka dia faly izahay, tsy hoe manatrika enomboritra izahay dia faly, fa amin'ny anaranao Jesosy manatrika anao izahay dia faly amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika tirity hoe anao ny saotra eram-po, anao ny saotra Jesosy rery ihany. Alleluia. Dia faly mandray antsika tsirairay avy, faly miarabantsika rehetra anatin'ity tokantrano ity indray. Ito moa zany tokantrano dia any an-tranoko tokantrano. Saotra anareo mampandroso ny fiarahantsika manompo an Jesosy amin'izao fotoana lahady zao. Dia ataontsika tirity hoe anao ny saotra eram-po Jesosy. Dia isaky ny mirisika isaky miteny dia araka ny ten'Andriamanitra teo hoe hira fifaliana noho ny havian'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ataontsika hitodika makany amin'Andriamanitra sady hira tsika rehetra mihitsy anatin'ity hevitra ity tonga dia miara-mirintsika manao hoe hoanao ny saotra eram-po, hoanao iray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanaka. Hoanao ny saotra eram-po, hoanao iray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanaka. Vao aminao ny hery Andriamanitra nasany lambany tsirairay avy Jesosy Kristy. Tonga ianao Jesosy ho famonjenana tsirairay avy Andriamanitra. Tao anatin'ny fahalotona sy ny fiosona mipotaka izahay no nahatsiaro tena fa mila famonjena Andriamanitra tsara rehetra, ary ny fahalehibe azanao sy ny fahalemem-panahinao Andriamanitra no nitaonany tsirairay avy dia hibebaka nahita ny fahatsaranao izay Andriamanitra dia hiro Andriamanitra tonga indray eto amin'ny fanatrehanao Jesosy. Ho anao ny saotra Andriamanitra. Alleluia. Ny saotra eram-po, hoanao iray masino satria nomenao anay Jesosy sy zanaka. Fa ho aminy ny hery
tsy ampy ny teny Jesosy, tsy akamona hiteny le izy Jesosy, fa le vocabulaire mihitsy ny tsy ampy. Satria le vocabulaire fampiasainay matetika dia indraindray taloha ny ampiasainay ho an'ny zavatry ny tany, dia matsapa manokana ny fonay, fa tsy afaka lahatra amin'ny zavatry ny tany ny qualification anao Andriamanitra, ny filazananao. Mino izay Andriamanitra fa misy teny izay tsy takatry ny fisainanay, fa afaka manambara fisaorana sy fiderananao, mifanentana amin'ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Tsy misy teny, tsy misy hoe langue Andriamanitra eto tany ka hoe tena tiany tena mety indrindra, fa le fiteny izay mbola tsy fantatray Andriamanitra, le firam-baovao tsy takatry ny fisainanay Andriamanitra no fantatray, ainay amin'ny tontolon'ny fanahy, fa afaka manambara ny fahalehibiazanao. Ny tenao dia milaza fa ny fahalalanay dia sombitsombony ihany Andriamanitra. Raha sombitsombony ny fahalalanay dia mety sombitsombony koa ny fomba fideranay amin'ny langagenay Andriamanitra. Fa androany Jesosy tsy sombina fo no menay anao Andriamanitra, fa mamy ny tolo Andriamanitra, satria mendrika indrindra ianao Andriamanitra. Ianao zany Jesosy. Mendrika ny tera, ndo tsika rehetra arakiran'izany sy mihaza, asandratray ny tananay maovoninahitra mendrika ny tera sy mihaza asandratray ny tananay maovoninahitra fa tsara ianao, fa tsara ianao, tsara ianao, mahakakatsara ianao, tsisy mitovy aminao tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsara ianao, mahakakatsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsisy toanao, tsisy toanao, mendrika ny dera. Asandratray ny tananay, mba hovoninahitra mendrika ny dera sy niady anao, sandratray ny tananay fa tsara ianao, eny tsara ianao, tsisy mitovy aminao, tsara ianao, tsisy toanao, sisi tuana
Mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Mamiloatra Jesosy, mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Mamiloatra, mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Mamiloatra Jesosy, mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Mamiloatra, mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Mamiloatra, mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Mamiloatra, mamiloatra Jesosy, ny eo anatry anao. Ny eo anatry anao. Jesosy io ny mba fahafantaranay, ny connaissance anay amin'izany hoe mamy zany Andriamanitra, dia mbola zavatra namboarinao mba nafahanay nahafantatra an'izany hoe tia mamy. Mihinana tantely zay dia mahita hoe tia mamy, mihinana fary zay dia mahita hoe tia mamy. Jesosy io kanefa mbola tsy misy zavatra natao mihoatra noho ny mpanao azy Andriamanitra. Midika zany Andriamanitra fa ny fanatrehanao dia mamy mihoatra lavitra noho izay rehetra fahatsapana renay sy tsapanay eto tany Andriamanitra, satria sombony ihany Andriamanitra ny zavatra hitanay sy renay hatramin'izay. Jesosy io na maraina mandra-parivo ny andro ary izahay no hisaotra fotsiny dia mbola tsy ampy izany fotoana izany Andriamanitra, ny amin'ny zavatra efa nataonao, ny amin'ny zavatra efa nikarakaranao anay tsiraray avy. Fa eo foana ianao, tsy mialy ianao Andriamanitra, ianao ilay izay tsy mba mandao amin'ny fotoana rehetra dia eo ianao Andriamanitra. Zahay mety mamela mosina, fa ianao Andriamanitra mbola mandefa ny hafananao foana tahaka ny masoandro, na mamela mosina arany ny tany dia ao anatin'ny aiziny izy, fa nefa mbola ilainy foana ny hafanan'ilay masoandro. Tahaka an'izany mihoatra noho izany Andriamanitra ny sary izay asehonao anao anay tsiraray avy amin'izao fotoana izao. Fa eo foana ianao, teo foana ianao, tsy mba nandahoana. Ianao ilay izay tsy mba mandao, asandratro avy ny anaranao. Fianao ilay tsy mba mandao, asandratro avy ny anaranao. Ny amiko rehetra nzakao, fa foky omenanao, fa foky omenanao. Ny andro sisa, ny andro sisa iainany ity, ka ny mombamomba eno anao. Ianao ilay tsy mba mandao, atao veritsika ihany. Fianao ilay tsy mba mandao, asandratro avy ny anaranao. Hanjakao foky omenanao, ny andro sisa, ny andro na sisa ety. Eny anao, eny
ilay tsy miova mandrakizay. Ny voary rehetra dia rehefa eo fanatrehanao lasa tsy manan-kolazaina ankoatra ny fiderana sy ny fanekenanao ny tompo masina avo indrindra. Eo anatrehanao Andriamanitra miondrika ny voary rehetra. Izahay koa Andriamanitra dia miondrika mifalipiazanao, mampiankohaka ny aminay rehetra Andriamanitra, satria iza moa zahay Jesosy no andahateny sy andahatra ny tenanay eo anatrehanao Andriamanitra. Tsy misy aminay Andriamanitra mba misy hoe dikany raha vao tsy misy anao Andriamanitra. Ny voninahitra omeny olombelona, ny diplôma mety omeny olombelona tsy afaky ny ampitombo ny ara-panahiny Andriamanitra. Jesosy ny dokotera indraindray mety manasitrana ihany fa tsy afaka manova ny toe-ponay Andriamanitra. Fa ianao rehefa mamangy dia sady manova ny toetry ny fonay ianao manasitrana ny zavatra rehetra. Dia androany Andriamanitra aoka ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ilay tara-pahazavan'ny fahatsaranao Andriamanitra no nasitrana izay takotakona rehetra anatin'ny tsirairay avy an'Andriamanitra, eny tokantrano anatin'ny tsirairay avy an'Andriamanitra. Aoka ianao no hamangy indraindray izay mety tsy manana teny, tsy mahita teny intsony Andriamanitra, fa ao anatin'izany Jesosy dia raisinay ilay teny izay nambaranao tamin'ny mpanomponao manao hoe izay miantso ny anaran'ny tomponao Famonjena. Eny fa na ny anaranao fotsiny ary Jesosy Kristy avy Nazareta no voantsonay dia ampy hanova ny zavatra rehetra ny Andriamanitra. Rehefa miantso ny anaranao izay Jesosy dia miova ny zavatra rehetra. Masina ianao Tompo lairay tsy toy. Mendrika ianao, mendrika ianao ry ilay zanako ndre, ry ilay zanako. Masina ianao, masina ianao. Ny voary rehetra dia miara-mankalaza anao Andriamanitra. Masina ianao Tompo lairay tsy toy. Mendrika ianao, mendrika ianao ry ilay zanako, ry ilay zanako. Masina ianao, masina ianao, eny ianao, ianao Tompo lairay tsy toy. Mendrika ianao ry ilay zanako, ry ilay zanako. Masina ianao, masina ianao. Metsika voninahitra Jesosy androany, metsika azy le toerana mendrika indrindra androany. Le fofy amin'ny fankasitrahana metsika an'i Jesosy androany. Ianao Tompo lairay tsy toy. Mendrika ianao, mendrika ianao ry ilay zanako, ry ilay zanako. Masina ianao, masina ianao. Eny ianao Jesosy. Masina, masina le Tompo Andriamanitra tsy toy. Hatramin'ny taloha sy ankehitriny aroa. Mendrika ianao ry ilay zanako, masina ianao, masina ianao, masina ianao Tompo lairay tsy toy. Mendrika ianao, mendrika ianao ry ilay zanako ndrie, ry ilay zanako. Amen. Fa mendrika ianao, mendrika ianao, mendrika ianao, mendrika ianao ry ilay zanako, ry ilay zanako. Amen. Mendrika ianao, mendrika ianao, mendrika ianao ry ilay zanako.
Ako fitoerana mendrika ny andray ny fanahy masina izahay rehetra ka ho feno mitafotafo izay tsiraray avy Andriamanitra. Tianao izay ho feno mandrakariva Andriamanitra. Izay no nahatonga ny nanafatra farana amin'ny mpianatra mba tsy hivoaka raha tsy efa naray ny teny fikasana dia ny fanahy masina, raha tsy efa feno ny fanahinao masina. Ny tena marina Jesosy dia izao hoe raha tsy feno izahay dia inona moa no afaka zarainay? Raha tsy manana izahay dia inona moa no afaka zarainay? Saint-Esprit descend sur nous. Fanahy masina feno izahay, midiny eto aminay, ao aminay tsiraray avy. Tena hoe tadidinay Jesosy fa tamin'izany fotoana izany tao amin'ny efitrano ambony, ilay fanahy masina izay niseho tamin'ny endrika lela ilay afo teo ambony dia individuel. Midika izany Andriamanitra fa izahay tsiraray avy koa dia afaka mandray personnellement, tsiraray avy, feno tsiraray avy, feno izay rehetra Andriamanitra, na ny any atokantrano ho feno Andriamanitra. Ny zavatra mety mbola tsy niainanay hatramin'izay fa iainanay ilay izy androany Andriamanitra tsara indrindra dia ny fahafenony ny fanahy masina. Tanteraka eto androany araka ilay salama fa 9:10 teo fa lasa hira feno fifaliana satria feno ao anaty fahafenony izay Andriamanitra. Tsy hira tereniny zava-misy na ny filan-javatra na ny fitarenany tena vokatry ny hirifiriny amin'ny nofo Andriamanitra, fa kosa fahafenony fanahy masina izay fahatsapana tsy hainay refesina, tsy hainay ambara, tsy hainay lazaina araka ny teny teo hoe tsy ampy ny teny ilazan'Andriamanitra. Fa androany fanahy masina dia hiteny fotsiny izay androany hoe amin'ity fotoana ity anokatra vavy izay hiteny hoe Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, consolateur ami, consolateur ami, à nouveau touche nos vies, à nouveau touche nos vies. Tu m'animes nos vues aussi, Jésus. Saint-Esprit descend sur nous, sur nous, descend sur nous. Que ta puissance vienne, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit descend, sur moi, sur moi. Non, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend sur moi, en moi, descend sur moi. Consolateur ami, consolateur ami, à nouveau touche nos vies, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend sur nous, descend sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit descend sur nous, sur nous.
masinao avi et toi mina mampionona anay anio kasiondray ny fiainanay fenonherinao zahay sy ny feonao kasi unifonay tanterao direct zao a manona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao a ho amin'ny tokantranonao a ary ampifaliana no ifampiarabana ihany koa amintsika tsirairay avy a atao tokantrano androany a tahin Jesosy daholo a tenenino akaikinao a tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe a misy zavatra ho anao ndray androany hoe anio manokantsika dia hijery loha hevitra nankiraina ampitondrana ny lohateny hoe ny zava-miafin'ny famonjena jaona toko 7:40 dia teny fantatsika tsara hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao a nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy a fa anana fiainana mandrakizay fantatsika fa ny anaran'i Jesosy dia hoe Jehova no mpamonjy zany hoe ny momba an' Jesosy ray amanontolo a dia famonjena pasteur maro ny fampianarana nomeny tompontsika izay manaitra ny fiangonana manaitra ny zanak'Andriamanitra tsy fikitra amin'ny zavatry ny tany tsy fikitra amin'ny mety hoendrika isehoan'Andriamanitra ary marina fa anisany namantaran'ny olona antsika nanomboka tamin'ny taona 14 dia ny rallye de miracle nefa rehefa tena nentin' Jesosy tsika anomana amin'ny fiaviany dia tsy miracle mihitsy ny tiany Jesosy ho bajintsika anisan'ny fanontaniana pasteur izay mety manitikitika ihany koa ny mpijery ny mpanaraka ny vahiny izay nasaintsika sy mety ho isika menakafy tongeto dia ny hoe iarahantsika malala pasteur fa tena mihamafy n'izao fiainana izao misy ady etsy sy roa ary mifetraka an'ilay ady na dia ho ditsy ho jerena na dia tsy rarahina aza dia mihetraika any amin'ny poketra mihetraika any amin'ny isambilany tena mahitsy be ny fanontaniana hoe mesahirana ny olona mino aho fa tsy hoe eto Madagasikara ihany fa mety hoe manara-baovao ihany tsika hatrany ampitan-dranomasina misy zavatra miova miaina ny fahefa mividin'ny olona mihazo tsapaitanana hoe misy fijaliana mitady azo toerana eo amin'ny fiaina tokantrano manoloana an'izay fahasahirana ny olona izay pasteur dia tsy afaka miresaka fahagagana avetsika ahoana ny mety hoe inona ao anatin'ny famonjena mba hahafahany rehetra misokatra hoe tena tsy azontsika resahana ave zany ny fahagagana dia zay pasteur ny fanontena voalohany mety hoe ho apetrakintsika amin'ity hafandarana manokany ty miarabantsika tsirairay avy aloha ny tokantrano any miarabantsika ihany koa ato anatiny zay mety hoe endrika famelabelarana no ataontsika fa tsika tsiray avy mihitsy no miparticipe ao anatin'le dinika sy fanontaniana sy valiny misy olana ihany koa pasteur zay fanontaniana zay avy hatrany angamba tonga dia amaly an'le izy ny zavatra sarobidy aloha voalohany indrindra tokony hipetraka ao anatin'izany atao hoe fiainam-panompony zany dia ny fahafahatsika mamaly izay antony tena ao am-pon'Andriamanitra ny amin'izany atao hoe famonjeny zany amin'izao fotoana izao mantsy be dia be ny karazam-pamonjeny ilain'ny olona
araky ny teny sy ny fanontania teo dia hoe famonjena ilaina amin'ny andavanandrom-piainana zay mihitsy niatrika tokoa tsika fiainatsarotra amin'izao ny farany zao ary sanatria tsy hodi tsy hita ohatry ny tanina lavona ny zavatra mitranga fa tena me enjana tokoa ny zavatra misy eto ambonin'ny tany ary le krizy tsy hoe any amina firenena andalam-pandrosoana ihany fa firenena mandroso koa misedra n'le izy miakatra amin'ny barila amin'ny pétrole etc zay tena hoe lasa mitondra ny économie mondiale tsororoka any amin'izay tsy tokony ho alehany tsy azo tsy hoditsitsy ny zavatra rehetrarehetra zany fa ny zavatra tena tiako apetraka dia zao hoe le ambony sy lalina kokoa noho izany tadio fa Andriamanitra tsy naniraka atsika amaly ny bezoin'ny olona tsy zay ny mission atsika voalohany tsy amaly ny filan'ny olona tsy hoe sahirana ny olona dia nirantsika amafahasahiranana tsy hoe marary ny olona dia irantsika hitondra fanasitranana tsy zay ny fototry ny fanirahan'Andriamanitra atsika fa ny zava-dehibe ao am-pon'Andriamanitra ny amin'ilay fahitan'Andriamanitra teo ampamoronana fa ny fiainan'ny olona tsy hoe voafetra ny ty tamaso ty fa misy ny atao hoe mandrakizay miandry azy ary io mandrakizay miandry ny olombelona io sarobidy amin'Andriamanitra sy ambony lavitra noho izay filana rehetra eritreretin'ny sain'ny olona fa mampetin'ny fiainany tsy midika koa zany pasteur hoe tsy midika koa zany hoe tsy ilaina ny fahagagana na sanatria tsisy tso ny famantarana fa tsy ireo zavatra ireo no napetrak'Andriamanitra hoeo anoloana hokatsahana fa nampitoerin'Andriamanitra ho ao ariana manaraka ny finonan'Andriamanitra mila mametraka zany sika ny oampon'Andriamanitra hoe inona ny tanjon'Andriamanitra voalohany tanjon'Andriamanitra voalohany dia famonjena ny famonjena zay le fahadalan'ny fitoriteny ozy izy Paoly amin'ny Korintiana voalohany fahadalan'ny fitoriteny ny amin'ny azo fijaliana ary io mila iverena ny fiangonany ny andro farany mila miverina eo amin'le tena mission anirahan'Andriamanitra azy ny fiangonana tena antso ty tena antso ho antsika fiangonany ny andro farany Jesosy Kristy tompo dia miantso ny fiangonany ny andro farany hitory zay tokony ho toriana ary anao zay tokony ho atao averiko zay teny zay hitory zay tokony ho toriana ary anao zay tokony ho atao ny fahagagana tsy zavatra toriana ny fanasitranana tsy zavatra toriana fa zavatra atao fa ny zavatra toriana famonjena fanjakan'Andriamanitra ny zavatra toriana ny fahafahan'ny olona mandray ny atao hoe fiainana mandrakizay ao aminy tamin'ny fahatongavan'i Jesosy teto ambony tany ho nofo sainy ty zavatra anankiray ty ary tiako ifantsika ao anatin'ny fony tsirairay avy rehefa nanomboka niodina tamin'Andriamanitra ny olona voalohany zay noarian'Andriamanitra tahaka ny endriny natao tsy handova fahafatesana fa natao iaina mandrakizay tao edena dia very zavatra anankiray Andriamanitra ny zavatra niongotra teto ambony tany nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olona io le fiainan'Andriamanitra tao amin'ny olona rehefa niongotra io fiainan'io ny tanjon'Andriamanitra ny amerina an'io ao anatin'ny olona dia andao hosaintsika ty fanoaran'i Jesosy ty fa tonga ao anatiko le izy amin'ny boky nomery vetivety zareo boky nomery toko faraky amin'ny roapolo ny andiny fafito ka hatramin'ny andiny fasivy tantara-piainan'ny Mosesy io tany voalohany mantsy io mena rana io mena rana tamin'ny voalohany dia namitaka ny olona tamin'ny fanomezana azy voankazo hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay ny nasainy mena rana nandraman'ny olona satana ny tiako tenenina eto fa mitany devolo ny olona fa ao boky nomery tsy mena rana tsony nasainy hoaniny fa izy indray nihinana ny olona nomery toko faraky amin'ny roapolo ny jereo kely vetivety manomboka eo amin'ny andininy fafito pasteur ka hatramin'ny andininy fasivy amin'ny anaran'i Jesosy dia nakeo Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanoty zay fa efa nitenina ny metsiny an' Jehovah senao ifony amin'i Jehovah zay mba anesorany menarana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary ho Jehovah taminy manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany dia nanao menarana varahany Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona amen raha itsika ny Jaona toko fahatelo andininy fa efatra ambin'ny folo Jaona toko fahatelo ny andininy fa efatra ambin'ny folo rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny anaran'i Jesosy ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra
no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona amen. Jereo hoe tao zavatra anankiroa io sary sy sary etsaina antsika mikasika momban'le hoe nivesatra oampon'Andriamanitra, mivesatra oampon'Andriamanitra tokony ho fantatry ny fiangonana dia anana ny fiangonana antoka ijoro amin'izay zavatra asain'Andriamanitra mpanaovina azy, zavatra asain'Andriamanitra torina. Eto ao amin'ny numéro 2:7 rajerentsika kely dia misy etapy anankitelo. Voalohany nanota ny Israely niodina monomonina tamin'Andriamanitra, tonga menarana lasa feno menarana ny tanàna, zany hoe ny fanasana ny satana andrava dia fahotana. Rehefa tafiditra ny ota dia tafiditra ny fahafatesana. Ny olona neto efa tafiditra ny pozony menarana, noho izany tsy menarana roasina fa le pozona tokony ho foanana. Fahafatesana ny problème teto. Problème zany teto eno pasteur tsara ty zavatra ty, enotsika tsiraha avy any tokantrano kosa tsika zay manatrika eto. Eto mihitsy ny fond le problème tokony ho vahana. Problème neto tsy problème na fanasitrana, problème na fiainana verina. Olana fiainana verina. Dia zao rehefa mifona ny Israely mifona Mosesy aloha zay le étape faharoa, mifona ho an'ny Israely Moïse. Vao tonga ny vahaolana avy amin'Andriamanitra hoe manangana menarana varahana eo amin'ny hazo, dia zay mijery an'le menarana dia ho velona fa tsy hoe ho sitrana. Hitanareo ny problème tamin'ny Covid zao misy ny atao hoe symptôme. Ny symptôme apetraky ny Covid dia tsy mahare fofona, tsy mahare tsiro, tsy mahare tsiron-kanina. Dia zao ilay izy aza mitetateta ny angataka amin'Andriamanitra mba ho sitrana ny symptôme, fa le fond le problème ne tsy le symptôme tsy mahare tsiro fa le Covid ao anatin'le olona mibaiko ny lelany tsy hare tsiro, le virus ny problème. Ohatr'izay mihitsy ny zavatra mitranga eto, tsy fitoriana fanasitranana, tsy fanomezana ny olona zay vahaolana amin'izay zavatra trehany, fa ny fon'le fahotana mitondra fahafatesana. Zay ny mahatonga le zavatra mitranga idirako lalindalina kokoa ny amin'ny fomba fitoriana sy ny zavatra andrasan'Andriamanitra ny fiainan'ny olona, tsy ny fahaizantsika mampirety ny fahaiza manao n'Andriamanitra, ny amin'ny fanatsika fahasoavana be deabe za manana fahasoavana hoety manasitrana, ny sasany mety mahay manao fahagagana, ny sasany mety mahay maminany, tsy ny fitahiana sy ny sisa tsy zay mihitsy no andrasan'Andriamanitra ny fiangonana. Fa zao ny olana nahatonga ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, zay le hoe menarana natsangana tamin'ny hazo ka zay mibanjina azy dia ho sitrana. Tsy tonga izy anasitrana aloha, fa tonga izy hitondra fiainana ampiepity zany amin'ny olona zay mibanjina azy. Ny anjarantsika mpitory misarika mason'ny olona hibanjina an' Jesosy, fa tsy mampanantena ny olona ho sitrana tsisy Jesosy. Problème dia zao isaky ny tonga ao fiainan'ny olona anankiray ny zavatra ilaina dia soulager le olona, zany hoe soulager izy fatany hoe ohatra misy fahamahivanana zany tonga ao anatiny satria tanteraka zay ny ilaina. Jesosy tsy tonga izy hitondra fanamahivanana ho an'ny olona, tonga izy hitondra fiainana ho an'ny olona. Teto rehefa nanaikitra menarana ka lasa tsy maintsy maty ny olona satria tafiditra mipozina, hatrany edena nefa tafiditra mipozina. Noho zany mipozina tafiditra ilana fiainana fa tsy ilana fanasitranana. Ny solution famelomana fa tsy fanasitranana, tsy fanamahivanana fa délivrance na fanafahana. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaitsika. Zany no antony mahatonga anay hitory an' Jesosy, hijoro an' Jesosy, anondro an' Jesosy, ary hisarika ny mason'ny olona ho any am' Jesosy. Pasteur, zavatra anankiray sarobidy eo ambadiky le fanontaniana ary tiako anairana ny tsiraiavy ao anatin'le izy. Mialatsiny fa feno kely mifoka ao anatin'le fanontaniana. Ny fiangonan'ny andro farany dia fiangonana natao hiaina sy sitraka ny fiainana izay nomeny Jesosy azy. Zay mahatonga ny tompony teny, zay manana ny zanaka tsy hoe hositranina, fa zay manana ny zanaka dia manana fiainana ho aminy. Satria le fiainana tao amin'le menarana zay pozina nampitainy ho ao anatin'ny olona dia mahatonga ny olona tsy maintsy hiandry fahafatesana. Fa kosa rehefa tonga ny direktiva n'Andriamanitra, ny taridàlan'Andriamanitra, nanondro ny fomba fijerin'ny olona hifantoka amin'i Jesosy dia niova ny zavatra rehetra. Zany hoe ny antidote ny fahafatesana mihitsy no eo amin'le niantona teo amin'ny hazo. Zany hoe le fanohitry ny fahafatesana, lay fanohitry ny fahafatesana ambony lavitra no ny solution na vahaolam-panasitranana. Ditanareo manamaivana ny fisehoan'Andriamanitra tsika
raha toka milatsaka amin'izay fomba efa nysehony teo aloha sy tia ny anehoana amintsika ny alehibe ny fitiavany ny alehibe ny fitiavan'andriamanitra nasiony tamin'ny fiainana nasiony tamin'ny fiainana ny fiainany netinidina naka ny toera-pahafatesana zany hoe ny rasy ny daholo mipozy ny menarana ka zay mibanjina azy dia miampita ao anatin'ny olona zay mijoso mijery azy ny fiainany zay mandrakizay zany hoe io fiainana mandrakizay ao anatin'ny olona io tsy hoe tsy andalo fahafatesana tsony ny olona fa na mety maty azy tia nofotia afaka andova fiainana sy tafony tsy fahalovana ny olona aoriny fahafatesana amin'ny alalan'ny finoana azy jesosy reriany ny filazantsara so mety mahafapove pasteur valiny a ho atsika mpanaraka ny tokantrano so atsika tsy raha iavy eto ihany koa amin'izay hitariny fanamasina atsika misy zavatra mbola manitikitika pasteur par rapport amin'ny mahandriamanitra andriamanitra ny zavatra rehetra azy a ahoana ny mety ho ahafahany tsiraray avy mandray fahamarinana hoe marina fa nidiny Jesosy mba amonjena ny amana ny aitsika satria baiboly moa dia milaza avy rehefa maty ny olona dia ny fanahy mody a any aminy eo amin'ilay hoe mety afaka natena ve ny olona hoe ny lafi ny rehetra momba ny fiainany ve afaka tena hoe ankiny amin'ny tompo sa ve aorinan'izao fahafahantsika amin'ny resaka izao dia tsy saina fa tsy ny mandrakizay fotsiny zany fa le andavanandro tsy hoe hifikitra ny amin'ilay andavanandro zany fa hisafidy zao tsika zany mandrean'izany fahamarinana zany a ametraka bebe kokoa ametraka ny lanja avy indrindra sy mavesatra indrindra amin'ilay famonjem-panahy sy le fiainana mandrakizay nomeny Jesosy raha fitingo izay fanontania zay dia ny hoe ahoana no ahafahana manantenan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra momba ny fiainana momba ny fiainana tsiraray avy mety hoe misy ahoana afaka natenan'i Jesosy ve zany za ohatra na zay mijery ny fandaharana manokana hoe afaka natenan'i Jesosy ve amin'ny lafim-piainana rehetra tsy akanavaka ny marina ho atsika tsiray avy dia tadidio a ty teny ty Jesosy Kristy dia tonga hamonjy ny fanahintsika tonga hamonjy ny aitsika ary tonga hamonjy ny tenatsika ihany koa zany hoe ny fahafenotsika eo amin'le mahaolombelona mihitsy ny natongavan'i Jesosy ovonjeny fa zao le fametratsika ny lara-pahamehana eo le problème militsika aho a averiko indray mahatratra ny eo am-pon'Andriamanitra ny eo am-pon'Andriamanitra rehefa voavahatsika izay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika ny andrasan'Andriamanitra amintsika ny tsy tsika hamonjy ny tenatsika na hiezaka hiala amin'izay toerana misy atsika fizy dia efa nidina hamonjy atsika fa nylanjany fidinany mihitsiny ampiampitan'le fiainanao anatintsika dia ny anovantsika ho ilay karazan'olo mba hovao zay no mahatonga Nicodemosy anie tonga niresaka tamin'i Jesosy izy dia rehefa niresaka tamin'i Jesosy Nicodemosy ozy izy Nicodemosy hoe tsisy olona mavita n'izao asa goavan'izao izy raha tsy Andriamanitra momba azy asa ny sarika ny masom-panahy Nicodemosy jereo tsara ny jaona toko fahatelo misy révélation midiny eto ary noko fa Andriamanitra no mitarika antsika amin'ny alalan'ny fanambarana rehefa niresaka Nicodemosy satria izy mpahay lalàna olokendry izy dia ny alina izy nakany amin'ny tompo dia ozy izy hoe tsisy mahay reny asa ataonao reny raha tsy Andriamanitra momba anao tena tsy possible zany raha tsy tena hoe misy fanan'Andriamanitra ianao ary marina fa zay tena anisan'ny manenjika anao fa zay mpanorandalàna sy fariseo fa rehefa tena mijery akaiky ny fomba fiasanao dia tsapa ho miporofo ny asa anehoanao ny voninahitra eo amin'ny asa zay ampanovin'Andriamanitra anao tena tsy possible mihitsy ny hoe devoly le izy fa Andriamanitra izy zany hoe resy lahatra ny amin'ny asa Nicodemosy zay le ma hoe ny jiosy fatrapitady famantarana zany hoe tratra ny famantarana zany aloha Nicodemosy fa navaliny Jesosy azy tsy niteny Jesosy mbola mavita zavatra mihoatra ny oreny raha ilaina dikan'izay Jesosy tsy niaksehan'ny famantarana sy fahagagany eo amin'ny fiainan'ny olona ny fidiran'ireny dia tsy hoe ao anatin'ireny ny tian'Andriamanitra nambazana ny fitodian'ny olona ino azy na ho tafatoetra eo aminy fa kosa ny fomba namaliny Jesosy Nicodemosy nahitana ny ordre de ny karazan-javatra napetrak'Andriamanitra ho lara-pahamehana mihoatra lavitra no fanontaniany Nicodemosy fahateraha mba hovao midika fa maiky Jesosy anova ny olombelona hitafy an'ilay fiainam-baovao anana n'le fiainam-baovao fiovam-po fiovam-panahy fiovana ao anaty olay karazan'olona mety amin'Andriamanitra zay le famoronana vaovao mamaiky an'Andriamanitra ampidiran'Andriamanitra ny fiainany ho ao anatin'ny olona
zay no mamaika azy satria raha toka fa niompamantarana sy fahagagana no tanjon jesosy inona nao nakanahy tsy tonga de nandeha teny ambon'ny rano fa mbola nindrana ny laka ny petera ohatra fa zao tsy maiky izy aneo ny asany fa maiky izy anjo ny petera ho azy ny sarobidy amin'andriamanitra mihoatra lavitra noho zay zavatra mamaika ny olona dia ny fiovampiainan'ny olona iaina ny sitrapon'andriamanitra ho tafatoetra amin'ny programan'andriamanitra iaina ho isan'ny olom-bovonjy azo antoka ny lanitra ary indrindrindrindra ananantoka fiainana mandrakizay aoriana zao fiainana zao fa raha ny amin'ny resaka hoe fa niompamantarana sy fahagagana marary sotranina jamba ho ampahiratina ny marenina mandre reny karazan-javatra be deaibe reny ilaina fa tsisy amin'ireny atao hoe mandrakizay lazarosy hoe maty any taoriny tsanganany taoriny nahafatesany farana nanganan'i jesosy dia mbola maty any izy rehefa fa tsy hoe mbola misy lazarosy mandehandeha any dikan'izay andriamanitra zany mametraka ny mandrakizay olara-pamiaina foana ambony no zavatra etra ilain'ny olona dia eto ny ilazaiko amin'ny pasteur eto hoe rehefa miteny andriamanitra mikasika momba ny hitanareo itily anganongano itily anganongano ny olona teheno zavatra mahafinaritra ny sofiny ary tsisy olona tsy teheno zavatra mahafinaritra ny sofiny foana ary amin'ny andro farany timote nefa nafarany paoly ozy izy amintsika koa androany hoe ho avy ny andro amin'ny andro farany izy tsy ahazaka fampianana tsisy kilema ny olona fa teheno zavatra anganongano isarika ny sofiny andresy lahatra azy ny fandrosoan'ny fiangonana ne tsy faritany amin'ny abetsahan'ny olona manaraka anao sy mihaino anao fa ny fandrosoan'ny fiangonana faritana amin'ny isan'ny olona niovafo tena niovafo ary nandray an'i jesosy afaka atao amin'ny fahotany nijoro tao amin'ny sitrapon'andriamanitra nanaraka an'andriamanitra zany no atao tena fandrosoana ho mason'andriamanitra noho izany tsy hoe akory mahantra famantarantsika nareo mahafantatra za zo hoe tondroany raha ohatra ka iresaka mikasika mba meseluka le vazaha eo ariny io frantsay sy aveo olona mitovy amintsika ihany ny fomba nasehon'andriamanitra tamin'ny tany andafy nasehony teo ao anatin'ny telefona gaga ny mivazatany tany frantsa nijery le professeur hoe olona tsy mino zany fa scientifique mijery ny zavatra nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainana hoe tena sitrapon'andriamanitra marina na sitrana anao zany hoe maminany hatramin'ny tsy mino satria rehefa mintervenir andriamanitra miditra tsehatra amin'naka anankiray men'andriamanitra mihitsy sy nyprofo ao anatina video ny fiovan'le avant et après ao aminy izy tiako tenina zany tsy hoe akory mahantra famantarany tsika raha ijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra tsisy nininona miova vao mahay mitomboarany fisehon'andriamanitra satria mahazo aina izy rehefa miprograma ny ijoronao ianao zany tsy natao ihany fiainanao hitanareo ny problème mahatonga ny olona lasa miaina latsaka ao ambany fiahina amin'ny fiainany satria faible sy marefo ny fiainam-panahany fa raha tsara ny communionao amin'andriamanitra dia ohatra nyreny jesosy mitsiky miatrika fasan'ny lazarosy reny ianao satria zaka n'le herin'ny fahataterahan'ny fanahy mitondra anao fomba fijerinao anana ny fijerin'andriamanitra noho izany tsisy vesatra tokony ho arenina ao anatinao fa ny fahafenoany fanahy mitarika anao no tonga anao karazan'olona anankiray manana ny fomba fijerin'andriamanitra miatrika ady dia tsy ho fahagagana zany ianao fahagagana zany tsy zavatra tadiavina fa zavatra manaraka ny famantarana tsy zavatra tadiavina fa zavatra manaraka ary eo amin'ny fahadalana fitoriteny inonao no aneon'andriamanitra ny tanany rehefa tafatoetra sy maro toerana ny planin'andriamanitra ho anao ny amin'ny famonjena takatrao ijoronao inonao andehananao mijery an' jesosy tompo ianao ok eny pasteur mangataka pasteur Njiva anao apiditra hira anankiray dia hiditra fantany anankiray manaraka sika raha veo dia ho tahiny tompontsika rehetra tonton Sharon no hira androany amin'ny anaraka Alleluia, faly miaravantsika rehetrarehetra any tokantrano amin'izao fotoana izao manaraka an'izao vidéo zao faly ihany koa eto androany tonga afaka mananjara-panompony eto androany tena hoe anatin'izany zavatra zany dia falytsika satria an'Andriamanitra tsika an' Jesosy tsika iza moa no lay tompo avo indrindra mahay ny anarako mitsabo ny ratrako iza moa no lay kitany maray ny fidray ho azavay ny foko karakaray
tsy nozay maizaoay nozay vitanao tsy nozay mba nataoka fa ny mayanao anao sao mio toly voninkazo eto anio rampitso alazo onjezay mandaloya tsy maritra lefa enoinao rehefa miatso tompo azoninao tsy ho lava azainao izao anao amen izamoao nolay tompo avo indrindra mahay ny anarako mitsabo ny ratrako fizamoao nolay kitany maraina ny fidray mazavay ny foka karakara tsy nozay maizaoay fa nozay vitanao tsy nozay banatao fa ny mayanao anao zao mio toly voninkazo eto anio rampitso alazo onjezay mandaloya tsy maritra nefa enoinao rehefa miatso tompo azoninao tsy ho lavao azainao izao anao tsika rehetra iary teny hoe anao a jesosy anao anao zay jesosy anao anao zay jesosy anao tsy ataotry intsony zay satria anao zay jesosy hey anao anao zay jesosy Alleluia. Fifaliana be ny eo fanatren'Andriamanitra satria mandefa teny Andriamanitra, mandefa ny fahazavany teny ao anatin'ny fon'ny olona, dia rehefa tena memaheno ianao inona ny tena ompon'Andriamanitra dia reny fanahy mino fa tsika tsiraray avy hiaika an'izany hoe renao mihitsy hoe tena zany le tian'Andriamanitra ho atao anaty sy iainako. Fanontaniana manaraka pasteur ny anarany asa fanompotsika moa dia hvkl ny azo amin'ny vanokilakana, rehefa makany amin'ny province moa dia hoe kakazo ny vanokobotry mba fimezana moa zany zay tamin'ny 2006 tsika nanao azo amin'ny vanokilakana tsehatra, 2010 tsika nanao rallye de miracle, volana vitsy taorianan'izay dia rallye de miracle miaraka amin'i Jesosy
ary ny aviany fanontaniana dia tatoato a nanomboka nomeny tompo tany anaty lalina tamin'ny fandraisan-dahatra hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Zay changement zay ve afaka resantsika kely pasteur mahakasika ny hoe ny famonjena. Maninona avy any amin'ny hoe rallye de miracle. Rallye de miracle miaraka amin'ny Jesosy dia tatoato mety ho gaga na ny mpanaraka atsika fa nanomboka napetraky ny tompo vesatra tao anaty hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Marina zany pasteur, misy foana dingana setana tohatra hitondran'Andriamanitra. Alizy miara-miasa masoa izay tian'Andriamanitra. Na mety hoe nisy ara ny zavatra tsapa tao anatin'ny fo tany mpanomboana hoe tsy nety izay tokony ho ahitsy tao anatin'ny teny dia tsoroko mihitsiny hoe anisan'ny zazao mihitsiny no nametraka an'izany hoe inona ny zavatra ilain'ny olona, ny zavatra mety hoe mampetin'ny olona. Dia le fahasoavany moa fanomezana avy amin'Andriamanitra dia zaraina ho an'ny olona rehetra dia mamaly foana izy satria zay le onction, zay le ositra Andriamanitra miasa. Fa rehefa tena mivangin'Andriamanitra tao anatin'ireny confinement reny zay efa nifonako tamin'ny olona be dia be moa zany na tamin'ny télévision zany betsaka moa samy manana ny commentaire ny olona tsirairay avy ao anatin'le izy fa tsy dia aoko loatra le fomba famalin'ny olona le izy fa zava-dehibe amiko fotsiny hoe ny fitaiko sy zavatra nandrasan'Andriamanitra tokony taterahako dia tranquille be ny conscienceako sy ny foko tao anatin'le izy nifonako tamin'ny rehetrarehetra ny karazana fampianarana maro tany am-boalohany zay tena hoe tsy nametraka loatra teo amin'ny toerany sy zavatra nilain'Andriamanitra fa nampirisika ampiditra an'Andriamanitra sy ampirisika azy anatanteraka sy amaly zay filan'ny olona. Fa taty aoriana tao aoriana ny confinement rehefa tena jerena ny fiaina satria nisy fotoana teo am-bavahoana ny fahafatesana. Rehefa teo am-bavahoana ny fahafatesana ahako dia mahita ohatran'ireny le tuyau mazava reny le tuyau ohatra plastika mazava reny tuyau lava be eo amin'ny fandrinako mandra-patonga fantsona ngeza be hatrany an-danitra. Dia za voasariny le izy ny fofonaiko efa tsy miditra tsony ny rivotra fa mivoaka daholo zay le mialaina. Dia tao anatin'le izy niantso tany anatiko tany Jesosy fa tsy tafavoaka teo amin'ny vavako fa kay le fitarainana tao anatiko zany ohatry ny kika be tany amin'Andriamanitra reny dia tena voix audible nandrenesako ny feon'ny tompo manao hoe ahoana dia miverina ny aiko. Dia taorinan'io amin'ny vavaka dia nahatsapa hoe za teny zany tokony ho karazan'olona mafy be tena tsy matahotra Covid fa raha reny zavatra toriko taloha reny zany tsy tokony hanao kasobosy tsony ako satria nahoana efa tokony antehitra ny fiarovana tanteraka dia hitako zany le tsara velatsia amin'Andriamanitra milaza fa be finoana nefa manao kasobosy milaza fa tena manana ny any nefa manao gelmain any rehefa mandeha mivoaka satria matahotra n'le virus zany teo nanomboka tonga saina Andriamanitra faible zany Andriamanitra nefa magaga eny amin'ny croisade mahita jamba mahiratra marinina mandre reko hoe tsy avy amiko izy fa avy amin'Andriamanitra fa maninona tsy mifankahita amin'le fomba fampiasan'Andriamanitra na eo amin'ny fiainako amin'ny fotoana isehony zavatsarotra zay tokony hijoroako ho mpanelanelana sy ho fantsona am-pelantaran'Andriamanitra prof teo nananako fahatsapana fa Andriamanitra tsy maiky ny izara fanasitranana fa Andriamanitra maiky ny ampiverina ny olona atsapatena ametraka ny lanja ny fahatongavany sy ny fisiny eo amin'ny fiainan'ny olona. Jesosy rehefa tonga dia tonga izy hitondra fiainana. Fatatsika izay teo amin'ilay boky Nomery nampitaina tamin'ny bokin'ny Jaona teo. Ny fahafatsika mibanjina an' Jesosy dia lalana anankiray ampitombo antsika ao amin'ilay toe-panaraka an'Andriamanitra izay ampahazo aina ny finoantsika ho ampiasain'Andriamanitra amahazava-tsarotra avy amin'ny fahatsorany teny. Tsotra be ny ten'Andriamanitra. Jesosy rehefa mefanoarana hoe raha manam-pinotra voatsinapy ianao sika teny amin'ny tendrombohitra hoe mivarina ny an-dranomasina dia naiky ianao. Voaroy azo koa akany an-dranomasina bakionao dia manaiky nefa tia tanety. Etretony izy amin'ny fomba fitenin'i Jesosy zany finoana ohatry ny voatsinapy. Zavatra faran'izay kely tsotra sy bitika nefa afaka anao zavatra faran'izay goavana eritreretin'ny saina hoe impossible na tsy ahefaina. Ny tiany tompo tenena zany dia tsotra hoe isika tsy ny zavatra rehetra no ilayntsika. Tsika tsy mila fanasitranana, tsika tsy mila fanafana, tsika tsy mila voninahitra, tsika tsy mila haja, tsika tsy mila misongadina be hoe olona ampiasain'Andriamanitra mihoatra noho ny hafa, tsika tsy mila miseho hoe be ositra koa. Tsisy ninino ny ilayntsika, Jesosy no ilayntsika.
ny antony rehefa ao am' jesosy ianao nitenen'i jesosy tsy niteny izy hoe makanesa ty amiko ianareo miasa fatra sy mavezatretana fa za nome nareo fanamaivanana tsy zay nitenenina fa za nome nareo fitsarana ao zay makanesa ty amiko zay nolazainy fa za no anome zany hoe jesosy no ilaitsika fa izy no anome atsika ary eo le problème adin'ny olona be deaibe ny zavatra adin'ny olona be deaibe ty zao hoe lasa izy mimpanome fa tsy hitantsony jesosy rehefa mifikitra ianao amin'ny fampiasan'andriamanitra za efa lasa tany pasteur efa niainako zany taloha satria anjarako indray zao efa neny jesosy efa vita tsy vita zany neny jesosy ary tsy mavita ninina izy mihitsy ny tena am' Jean 15 raha tafasaraka amiko nareo dia tsy mahay manao na inona dikan'izay tsy vita zany neny jesosy fa za ndray zao fa ninina nataoko mila erahako am' jesosy satria izy mihitsy mitena makanesa ty amiko noho zany isika rehetra dia mananantony ametraka ny filatsika an' jesosy ho ambony lavitra noho ny filatsika ny zavatra rehetra ny apôstôly paoly dia niteny ny zavatra rehetra ny eo am' jesosy romanina toka valandiny faharoa amin'ny telopolo zay tsy niaro ny zanany lahy tokana fa natolo ny meny atsika zany hoe nilanja ny famonjena ntimpolo tenenina tsy omeny miaraka am' jesosy mahimaimpona koa fa ny zavatra rehetra dikan'izay le zavatra rehetra mampahory anao dia amorainy rehefa omenao lanja ny fisiany jesosy eo am'fiainanao ile fanomezan-danja ny fisiany jesosy ny tiako homariana kely ny fanomezan-danja ny fisiany jesosy eo fiainan'ny olona anankiray dia tadidio hoe ny famonjeny sy ny fitiavany isika olona nana fotoana azy na ny marina satria tsika niala tamin'ny planiny sy ny famonjeny fa nanaiky ny devoly nefa izy indray ny nanaiky nidina naka ny toerantsika mba hamonjy atsika sy nitady atsika atao anatin'ny fahorintsika zany ka tena fitiavana ny tena fitiavana no ampijoro atsika ao amin'ny sitrapony ny falatsika nylanja ny fijorono namonjy atsika ho afaka tamin'ny fahavelezana sy fahafatesana mandrakizay nitondrano ny fiainan'andriamanitra ao anatsika dia sarobidy lavitra sy mihoatra ary ambony indrindra mihoatra lavitra noho izay zavatra rehetrrehetritsika ty ambany masoandro mbola tsy hitany masontsika nefa nomanino atsika anisan'le zavatra rehetra ao aminy rehefa nandray azy sika zay pasteur ny zavatra sarobidy ny tena ilaitsika jesosy kristy avy any nazareta ny ohatrany hoe zavatra anankiray koa tsy akantaniko pasteur zafady tompoko hoe par rapport am'le famonjena moa zany le tematsika eto androany dia hoe nahoana ny olombovonjiny tsy maneho fiainam-pamonjena satria ny tsy faneho'ny olombovonjy ny fiainam-pamonjena mahatonga ny olona mbola tsy voavonjy tsy te hovonjena sy ny olona efa voavonjy lasa miverin-dalana dia indraindray koa mety mihinona mahatonga an'izany hoe raisin'ny olona ohatrany hoe fotoana le famonjena ohatrany hoe mamonjy fotoana dia rehefa tonga ohatra hoe mamonjy fotoana amin'ny valo dia tonga ny amin'ny valo dia tsy misaina n'le fotoana tamin'ny valo intsony zany ohatrany hoe zavatra efa akia dia tsy saintsainina intsony fa afaka manao zay tiako avy eo satria amin'ny akabe ny fijeriko manokana zay mahatonga ny fiverenan-dalana ny akabetsahan'ny kristianina satria lanja le tena hoe famonjena marina mety tsy azavaina avy eo amin'ny sehatra zay misy ny tsiraray avy sa hoe sa mety hoe tsy hita mivaingana koa eo amin'le olona zay mitory an'le famonjena le izy na mety hoe misy zavatra hafa koa mety hoe zavatra anankitelo izy pasteur voalohany indrindra ny fampianarana voarain'le olona fampianarana tena miconte be mihitsiny lanja le fampianarana no mamaritra ny conviction na ny fandresen-dahatra ao anatin'ny olona satria raha diso ny fampianarana diso ny fandresen-dahatra diso ny finoana diso ny fijoroana diso koa mety ho diso lanitra koa mety ho diso lanitra ihany koa ny olona noho izany ny zavatra sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fahafahany mpampianatra mametraka ny lanjan'izay zavatra manandanja amin'andriamanitra mba tsy hatonga ny olona ametraka ny lanjany zavatra ilainy ho ambony no ny lanja ao am-pon'andriamanitra ny amin'ny zavatra zay tian'andriamanitra sy efa vitan'andriamanitra ho azy satria rehefa feno ny fepetra ny fahafenoan'izay zavatra tena ny asam'bidin'izay zavatra vitan' jesosy dia tsy ho sakana ho an'le olona ntsony ny rehitra sy aina-pinoana marina na ibanjina an' jesosy marina eo anatrehan'izay ady mafy atrehany ny amin'ny fiainana ka tonga azy sanatria irotoroto hitady famonjena amin'ny zavatra hita maso fa tsy hijoro am' jesosy tsony iny le hoe mahatonga ny paoly ny teny angidy itsofina dia hitady mpampianatra ho azy satria raha mbola olona entiny filana hitady an'andriamanitra dia tsy olona mbola nysokajina ho isan'ny ovafo akory na an'andriamanitra zay le hoe mbola tsy nanomboka akory tao anatin'ny sehitra asa-panimpona etreheta firy-taona ny nanompo an'andriamanitra efa pasteur nampiasain'andriamanitra za tsy menatra an'izany fa ijoroko le izy androany satria ilaiko ny tsaray avy anan'izay fahatsapany ny anatiny tsy miankina ny fahalalana ao an' jesosy io sy ny révélation voarainao sy ny fomba nampiasain'andriamanitra anao
fa misy fotoana ianao a tena renao mihitsy ao anatinao eo varalila miara-pananao ndraindray renao mihitsy tsisy pe zany ianao tsisy fiadanana ny anatinao any nefa ianao mafantatra tenyandriamanitra be deaibe ny antony tsy eo am'le teny ilan'andriamanitra le teny tehirizinao fenao tehijery an'andriamanitra ny am'le angle tianao ahafantarana azy fa tsy le tian'andriamanitra ahafantaranao azy eo zany le zavatra mitranga iny rehefa manomboka tena hoe valitsika andriamanitra manaiky tsika ny otarian'ny fanahy itoetra am'le zavatra ndrasan'andriamanitra araka ny sitrapony averiko araka ny sitrapony dia me manomboka ampidirin'andriamanitra ao anatytsika le fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra mihoatra noho ny fahalalana rehetra iny le fiadanana mahatonga ny toe-ponao tsy azo ny fahavalo ampiororona fa tafatoetra ao anaty fitsaharana zaka ny volontén'andriamanitra zaka ny sitrapon'andriamanitra hitanareo zany mahatonga ny paoly miteny Isaia ny teny iza ozy izy mino ny teny zay nampitondraina anay iza mino ny teny zay nampitondraina anay satria ny teny zay nampitondraina anay sarotry inona fa ho an'izay olona zay ozy izy ny anehoana ny sandrin'andriamanitra zay no anehoana ny sandrin'andriamanitra ka tsika tsy ory sandrin'andriamanitra rehefa mino zay lazain'andriamanitra zavatra tian'andriamanitra olazaina dia tsotra ozy izy paoly ohatra ny fahadalàna le izy fa andriamanitra tena tiako teny amintsika hoe izy a dia spesialista amina vahaolana tsotra ao anatina problema goavana etrety hoe olona zavatra ny amboaka tsy zavatra tsy miasa sain'andriamanitra namorona ny zavatra rehetra fetaronana atao tamin'ny tana dia napetraka teo masy dia sasana ianao salamzao raha rangaty ditsoka raha sinaroa vovoka fotsiny voamay tena sinaroa zany hoe tena hoe ohatrany hoe mila vanina zany andriamanitra fa ny an'andriamanitra zavatra faran'izay tsotra zay ny mahatonga ny olony saina averiko ny olony saina sy ny olony finoana tsy mifakazo mihitsiny ny olony saina sy ny olony finoana tsy mifakazo io anie le lazaiko tamintsika ao boky ny Genesis toko telo andiny fahenina mampahendry le azo no azo falanatsara sy ny ratsy zany hoe ny olona nefa ny safidy fahendrenao azy fa tsy niandry an'andriamanitra apiditra anatin'ny olona ny fahendrena profon'izay le fahendrena ny eken'ny olona natonga an'andriamanitra ny safidy an'le fahadalàna amonjenany olona zany hoe raha ianao zany miazona ny sainao am'le fahendreny eva hinana azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia ho diso an'le fahadalàny toriteny ifandraisanao am'le famonjena dia eto le problema no mipetraka elo tsara ny zavatra misy andriamanitra ohatra izy rehefa manao zavatra anankiray dia ohatrany hoe olona anankiray tsy ohatrany hoe ampitrakefa ianao zao rehefa hiditra amina société anankiray ny fahindray dia hoe aizany CV dikany hoe CV reto daholo ny parcours efa nandehananao reto ny expérience efa misy a mba hahatonga ny asako tsy ho simba dia tsy maintsy maka olona manam-pahaizana ako fa andriamanitra lohanina laina no a mbola tsy niasa tao amin'ny usine anankiray nanao sambo izy a tsy piasa colasy izy na piasany tsy fantatra hoe ina le mpanao sambo serita ohatra na secrène tsy piasan'ireny no a fa izy andriamanitra manaovy anao sambo fiara dia nakatoa fotsiny izy dia hoe hoavy misy afidrano-ngeza be dia ny olona rehetra mijery ohatra zao dia me hoe ohatra ny fahadalàna le izy fa tsy nasakana ny safidrano tsy hitranga ny fahavitan'le sambo fiaranao a miandro ny fanorenam-panahin'ny kristianiny jesosy satria tsy tiany jesosy ho faty antoka ny asa vitany teo amin'ny azo fijaliana mahatonga azo mbola tsy miverina zany mahatonga nyfanehompamantarina be deaibe asehon'andriamanitra mba hahafahan'ny olona miomana ny problema mitrangany am'izao pasteur raha andriamanitra no anontaniana tsy ny hoe rovina ny olona anankiray no fatina novina izy no sitrana tsy antsony fa problema an'andriamanitra zao ny lanitra zao manenjika kota ny kota enjehan'ny lanitra zao dia ny fanahin'olona be deaibe eto ambon'ny tany na ny olona efa manina an' jesosy aza miverin-dalana be deaibe mila averina ao ambany noho izany tsy ny zavatry ny tany arety na ny zavatra ilain'ny olona arety tsony ny mahamaika an'andriamanitra fa ny fahafahan'ny olona manome lanja ny mandrakizay ao am-pony mba hahafahany mifankahita amin'ny programa an'andriamanitra dia jereo fanao a lasa nataon'andriamanitra fantsona na vita zavatra tsy takatry ny saina miainga avy amin'ny olona tena hoe tsy manana expérience tsy manatrakefo akory vita ny sambo fiara prof na tsisy moteur raha nentin'ny rano ary tonga tany amin'ny destination teo nelanelana tendrombohitra anankiroa no ametraran'andriamanitra azy mba tonga n'le izy hoe tsy lasa ny rano any amin'izay tiany ale zany hoe ianao zany rehefa miaraka amin'andriamanitra dia ohatra zany ny fanekenao ny zava-dehibe fa ianao tsy mahafantatra hoe aiza nitondrany ahoana amin'ny fomba moahany fa ny zava-dehibe dia zao raha vao makatony teniny ianao tsisy tena miaraka amin'andriamanitra zany ka mijoro a nariny teny etsasadalana tsisy an'izany na ray fa andriamanitra matoky izy
rehefa nanomboka izy a dia faranany eo a voninahitry ny anarany alleloia fahadalana zany hoe iteraka zazalahy vehivavy virjiny fahadalana zany fa rehefa zay fahadalana zay ny ekeny maria amin'ny amenina hoe tiaka izy vaviny tompoko tanteraka araka zany te mitranga le izy dia zay no mahatonga miteny miracle anie tsy hoe zavatra tadiavina iry mahory fa teraka avy amin'ny amenina miteny adaladala lazain'andriamanitra tsy fatakarany sainao azy mahatonga anao miteny hoe adala fa tena fahendrena le izy rehefa atao amenina le izy a dia miseho le vokatra ohatr'izay le izy pasteur zay le zavatra mitranga ao anatin'le fanompona tena militsika fotsiny a manaiky makatoa mandeha tsara ny volonten'andriamanitra fa tsy hoe olo fahasoavana dia manao zay tiany fa ny jesosy daholo ny ambony rehetrarehetra aza diny fa mipaoly miteny a ozy izy amin'ny andro fary mpino ny lazainy aza manaiky ho fitahinareo izy izy betsaka voafitaka amin'ny fampianaradiso fa mipitsangajanga mimpamon'olona dia anananjara ny fariafy mandrakizay ny apokalipsy koa miteny an'izany dikan'izay a mila mijorontsika miaina amin'ny fahamasinina tsara satria nomena namasinina miaina amin'ny fahamarinana satria no hamarinina miaina amin'ny famelan-keloko ary takina mihitsy amela-heloka satria nandrefa soava ny famelan-keloko avy amin'andriamanitra ohatrany anankiray misy fotoana misircule be ty zavatra anankiray ty hoe misy fampianarana manao hoe asa 1631 mihitsy le zany miteny mihitsy hoe minoany jesosy tompo a dia hovonjena ianao sy ny ankonanao ten'andriamanitra mihitsy le izy a dia ahoana ny fahamarinana tokony andraisana izay satria indraindray lasa mametraka ny olona sasany hoe ohatra hoe ny ankohona ny egalina ao an-trano dikan'izany raha lasa misy prorata zany règle de 3 raha zay tiako tenenina hoe mandray famonjeny ry dia amin'le ten'andriamanitra tsika rehetra zany efa oke daholy azany pasteur ahoana ny fipetraka izay zavatra tompoko tsy possible ny hoe andraisany ankonana famonjena fotsiny amin'izao raha ny ray aman-dreny mino satria betsaka neny ankonana pasteur lasa ny manompo sampy rehefa tsy voatahiry le famonjena zay ny mahatonga ny apôstôly paoly miteny hoe azoniny fiainana mandrakizay ny zavatra tsy maintsy azonina rehefa voarainao izy a dia nomen'andriamanitra anao dia mila azonina hitanareo misy karazana finoana anankiroa teo kavana sy teo kavian'i jesosy finoana jiolala izy jesosy teo afovoany le anankiray nino famonjy azy jesosy satria nareny lazan'i jesosy ho mpanao fahagagana fa tamin'ny fotoana nanoloran'i jesosy tenany ny ho faty teo amin'ny toerantsika nesonany jesosy teny an-dalana nesony jesosy teny an-dalana eny io tsara hiditra mikasika mba nyfamonjena foantsika maliko an'izay fanontaniany pasteur zay raha mpamany ianao zay dia mameo izy ny namelaka anao teo izy nidaroko anao teo tena fantatry jesosy ali dia tsy niteny izy azonareo mipetraka le izy zany hoe na jesosy aza nisy fotoana nampangina ny tenany ary mampiavaka an' jesosy zay no mandriamanitra azy ary zay koa le toe-po tiany aoako aminareo zao sain zao zay tao amin'i jesosy kristy tompoko na dia nanendrika andriamanitra izy dia nifoanany tenany fa nanetry tena olona izy zany hoe tsy nifikirany loatra le fisehoana amin'andriamanitra azy fa nanetry tena olona izy mba ahafan'le famonjena miampita eo amin'ny olona dia ohatr'izao fisehoan'le izy jesosy a rehefa nanetry tena olona ny fotoana izy mifeheziny tenany mahay mandeha ny ambony-drano ana izy fa nydrobo-drano tao drobo-drano izy akoho milaka ny petera mahay izy a miakatra ny an-dano oatra le taoriny fahafatesany iny vitany fa nananika tendrombohatra izy niaraka tamin'ny jaona sy ny zany hoe afaka izy tonga datrany nisy rahona nitondra azy dia ny ambony fotsiny fa tsy nanamora fiainana izy tsy niezaka mihitsy izy nany hoe zao daholo ny zavatra vitako papapapapapa vita ny rano divay eritreretinareo fa izy a mahavita mamadika ny rano tonga divay amin'ny fomba tsotra tena fomba tsotra nefa ny zavatra vokatra rehefa avy eo sarotra be mihitsiny amin'ny fomba hoana ny anaovana an'izany zany hoe ny fisehoan'andriamanitra rehetra dia mifanohatra ny fomba fijery sientifika zany hoe le fahendren'ny tany nodison'andriamanitra ho fahadalana mihitsiny fa le fahadalana fitoroteny tian'andriamanitra monjenany olona raha mino ianao tsy ianao hoe novonjena fianao sy ny ankonanao le finoana tian'andriamanitra ho apetraka dia zao le finoana hitaizana le ankonana hijoro ao amin'le fahadalana fitoriteny mba ahatonga n'le famonjena hiepita satria personnel ny famonjena tsy keny miteraka nofo efa tsy niteraka fanahy ny fanahyn'andriamanitra fa nofo an'olona noho izany ny andraikitry ny olona eo amin'ny nofo dia mitaizan'le fanahy zay hafa napetraka andriamanitra ao aminy hijoro n'andriamanitra ary zay mahasarotra ny fiainam-piankohonana
fiainam-piankonana ny fiainam-piankonana tsy hoe datako zanako de fianoko sakafo de hohanina ny vita baba de lasa am'izay mandeha manambady tsy zay fa misy zavatra tokony ho voarain'le ankonanao tokantrano aloha fotoany voany ny fijoroany amin'ny ara-panao an'andriamanitra zay lala zay ty ny tompo teny rehefa mino de tsy anao ihany novonjena fa enao sy ny ankonanao satria le zavatra fantatra hoe epita eo amin'ny ankonanao zay le izy fa tsy hoe koa de mandeha ho azy fotsiny hoe tonga de miepita le izy zay le fahadalàna andraisana le izy hitanareo ny zavatra anankiray rehefa fahalemenana andraisana azy de adika vilana satria anao mbola tehitoetra anatin'le fahadalàna de arahanao fotsiny zay koa zany efa voavony satria efa mena tsosotsiny de mety non misy zavatra tsy maintsy andraisanao fanapaha-kevitra satria matoy zaraina ny safidy samy manana fanapaha-kevitra koa tahaka zany ao anatin'ny olona ny anjarany ray aman-dreny ao amin'ny fiainam-piankonana de manorona an'io ankonana io ao an'andriamanitra sy mampiampita n'le famonjena mahatonga an'izay teny zay ho marina amin'le fiainam-piankonana ny anjarany ray aman-dreny taiza mampiampita zay ny anjaran'le zanaka sy le ankonana mandray sy miaina an'le izy tahaka izay modely hitany eo amin'ny ray aman-dreny ary le ray aman-dreny koa mitondra mambavaka mba tonga le ankonana tena hoe isokatra ra-panahy ao amin'izay famonjeny zay ia isaorantsika an'andriamanitra ny fotoana ny rahantsika baiboly dia milaza fa mahasoa ny teny averina manasanao hatrany amerina ny teny zay renao ary ny romana toko folony dia fito ambin'ny folo dia manambaraka eo fa mifinoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy zany hoe tsy voatery tonga dia ho azontsika anatin'izay famelabelarina sy fizarana indray mandeha zay ny alalina sy ny amaminy le teny fahamarinana fa manasantsika hatrany amerina an'le izy amberimberina an'le izy ary alohan'ny ametrahany ray aman-dreny tsodrano sy amarana antsika ny rahantsika eto dia mangataka ny pasterin-jiva apiditra ny hira manaraka indray araka amin'ny fanao alleloia hira anankiray matoko loatra ho ataony zandry sara aloina zay lazanao dia zay no ataonao tsy mba mandao tsy miova fa matoky hatramin'ny farany andriamanitra mitsaokanao matoko loatra ianao tsy andao matoko loatra tsy andisy fanantena porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoko loatra ianao tsy andao matoko loatra ianao tsy andao matoko loatra tsy andisy fanantena porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoko loatra ianao tsy andao Say,
ketramny farany andriamanitra mitsaokanao mitsaokanao matoky loatra ianao matoky loatra ianao tompo matoky loatra tsy andisy fanantena porfonao zata amin'ny fiainako katsapako ankehitriny matoky loatra ianao tsy andao ay tinao loatra tsy andao ay ianao tsy ambela ay amin'ny antsasadalana saina tombokao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny tinao loatra tsy andao ay ianao tinao loatra tsy andao ay ianao tsy ambela ay amin'ny antsasadalana saina tombokao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny tinao loatra tsy andao ay ianao tinao loatra tsy andao ay ianao tsy ambela ay amin'ny antsasadalana saina tombokao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny tinao loatra tsy andao ay ianao tinao loatra tsy andao ay ianao tsy ambela ay amin'ny antsasadalana saina tombokao tsy maintsy vitanao katsapako ankehitriny tinao loatra tsy andao ay ianao Sotra n'Andriamanitra sika afatra kely alohan'ny tsodrano raha misy 10 minitra fotsiny tiako tsika mba hanao tahaka le jiolahy anankiray tratra farany teo akavian'i Jesosy roalahy izy ireo mba tiako vakiany pasteur kely fotsiny lioko atoko 720 ny 730 ka hatramin'ny 770 vetivety lioko atoko 720 ny 730 ka hatramin'ny 770 azafady ny anaran'i Jesosy ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy ian'i Jesosy ka nanao hoe tsy ianao va ny Kristy vonjeo ny tena anao sy izahay fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voeloko zao aza ary marina ny any amelohany antsika satria mandray ny valany na ataontsika isika fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza ary eo izy Jesosy eo tsarovy aho raha efa avy amin'ny fanjakanao ianao dia ho Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio no iaonanao amiko any paradisa amen raha jerentsika le jiolahy teo alohany io dia niteny hoe raha tena zanak'Andriamanitra ianao izy dia vonjeo tenanao sy zahay hiala eto tereny filany izy tereny zavatra mamaika azy tsy mahita lavitra mehatra noho ny fiainana eto ambonin'ny tany zay sokajitsika reo karazan'olona zay manantona an'Andriamanitra ihany fa eo amin'ny tontolo nyty tany ity sy te ihany ainy dia tsy nihaino azy Andriamanitra niezaka izy nanietsika ny ampompony Jesosy lay jiolahy anankiray raha zanak'Andriamanitra ianao raha maiky Jesosy ny aneo voninahiny dia tamin'ny Zakaiosy koa tamin'ny Nikodemosy koa
raha maiky jesosy tonga dia miboste mirakla be fotsiny fanompony a dia natao zay andresena lahatra ny tao amin'ny sinagoga atonga n'ireo sadoseo sy fariseo sy mpanoradalàn'ireo iaiky fa Andriamanitra izy fa tsy nanao an'izany izy nananana an'izany fahefan'izany azy apetrako aloha dia neto alohan'ny sodrano tsy lara-pameana amin'Andriamanitra ny izy eo fa mahavita zavatra izy fa ny antony natongavan'Andriamanitra dia tonga hamonjy izy vo ny teny le jiolahy teo amin'ny akaviany zao mila manapatakarany ianao fiolio tsy nanota iolio tsy nanao ny nataontsika iolio ny mendrika solona taony teto Jerosalema ianao mahalala ny lazany teto amin'ny tanàna ny amin'ny zavatra tsara sy ny solona taony taman'olona fa maninona izy niaran'izao zavatra zao misy fahatakarana tsy takatry ny sainao fa ohatrindreko le izy eto hoe tsy maintsy andresy olo tonga dia tafiditra ny révélation ny fanjakan'Andriamanitra telo ny zavatra nataony io jiolahy io ny endrika ny sehony ny finoana io jiolahy io voalohany ny aiky ny elona izy mendrika ao antsika ny omboana faharoa tsy nametsiny an'Andriamanitra izy nananiry an'Andriamanitra atateraka n'izay zavatra ilay ny ara-potoana fa nijoro izy nylaza hoe manan-javatra hafa ny antony natonga azy eo amin'ny toerantsika ary sofa teto afovoantsika izy natakatra izy nylanja ny présence n'Andriamanitra teo aminy ary ndray fahatelo laza izy hoe tsarovy a rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao Petera ry havana tsy nanana ny fantakaran'ity jiolahy ty Petera telo taona niaraka tamin'i Jesosy teny apôstôly be nahafantatra ny zavatra rehetra fa rehefa nanomboka ny toro-momba ny fahafatesany Jesosy ny aman-tseny azy teo amin'ny azy fijaliana dia izy Petera tsy antra aminao zany fa izy Jesosy nivoaka ianao ry Satana fa ty jiolahy ty 10 minitra nahatonga azy tena hoe nitodika anjery an' Jesosy fa tena fangiry foriana ny teny an-dalana fa vao nanomboka izy nisokatra ny fony mijery an' Jesosy teo amin'le toerana mahandriamanitra sy tompo azy satria niresaka fanjakana izy tsarovy rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao tonga dia ray segondy Jesosy nitodika anjery azy anio dia anio ihany dia eo namiko any am-paradisa ianao maiky Jesosy hitondra antsika ho any am-paradisa mihoatra noho ny fanasitrana sy ny fanafanantsika eto ambonin'ny tany raha ny amin'izany afaky ny hitrangy eo amin'ny fiainanao na ao anatin'ny vavaka na ao anatin'ny etaeta-po fa raha vao miainga ao amin'ny fiovampo mihitsy sy tafakambana amin'ny zava-miafin'ny azo fijaliana ny finoanao tsy azo sakana tsy mila pastera mametra tanana ianao fa amin'izao fotoana itenenako izao raha vao misokatra ny finao ka miverina amin'Andriamanitra atobak'Andriamanitra ny fiainanao ny tsara ny rehetra fiovampo no tadiavin'Andriamanitra eloava ny fiovampo ny fiovampiainana raha iso ny fanafahana sy ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amin'ny ratra-po amin'ireo karazan-javatra maro samihafa izay mangejana hoe tombonin'ny tany amin'ny favarim-barianina mitady amily ny sainao sy ny fomam-panahinao hiala miteny mpahamarinan'Andriamanitra ho vonjen'Andriamanitra ianao androany raha Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana ataovy tanteraka ao anatinao ny lanja ny famonjena sy ny asa-bidy ny azo fijaliana izay niaretany hitondra fiainana ho anao be dehibe tsy olana fanasitranana no réglentsika androany tsy olana aramba olana tsotsotra na délivrance na fanafahana fa olana ara-piainana sy fahafatesana no velomina amin'ny alalan'ny fibantsirana an' Jesosy sy fandraisana an' Jesosy rehefa ao anatinao ny fiainany dia ao anatinao ny fahafenony ary azo antoka ny fiadanany ho tafatoetra omponao dia azo antoka koa ny fanasitranany fikorinany eo amin'ny fiainanao raisy Jesosy androany raha tena resy lahatra ianao hoe mila anao atombo ianao ny tena heriko izany natonga an' Jesosy ny teny tamin'ny mpianany sy tamin'ny olona izay nianao azy anaka tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary ny ilainy marary tsy fanafody fa mpanao fanafody Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao raha izy tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mahita azy eo olohanao na tsy hitany masonao ary izy akipio masonao dia mitsotra le tanany anankiroa nisy diapantsika sy ny lany voany tahaka ny nataony tamin'ny Tomasy tsy olany akory ny tsy finoanao fa zavatra anankiray ny ilainy aminao anaka atolory any fonao raha nio ianao tena mangetahita fatratra an' Jesosy tiana vao mifalora-tenanao sy ampiditra azy indray ho ao anaty ny fonao raisy Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana avereny miaraka amiko izao vavaka izao Jesosy io mangetahitanao ny foko mamindrafo amiko mamelany fahotako rehetra androany Jesosy hijoro eo anatrehanao any
mangetaheta fiombonana aminao. Raisiko ianao tompoko, raisiko ianao mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjaka ato ampoko. Sorato eo amboky ny fiainana ny anarako. Zanak'Andriamanitra, misaotra ny famondram-po, misaotra ny famelan-keloko, misaotra ny fiainana be dia be. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia salia ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Misaotra ny fotoan'androany maraina, misaotra ny teknisiana, ny mpitarika louange sy ny mpandainjara rehetra ihany koa. Samy ho tain'Andriamanitra tsika rehetra, mametraka velo mahafinaritra ho anisa tokantrano fa ny tsirairay avy. Veloma tompoko, zarantsika amin'ny fahasoavana miaraka ny tokantrano any fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Veloma tompoko. Alléluia.